Faly miarabanao mpianakavy finoana mandray an'izao fampianarana zao. Ity dia fampianarana isan-kerinandro fa nandeha tamin'ny soratra ihany fa atao amin'ny sary kosa izy ankehitriny. Fantatrao ve ny antsoina hoe apostazia? Zany ny lohahevitra. Efa nandre zany voambolana zany ve sika? Inoko fa efa misy ny nandre. Fa misy koa anefa ny mbola tsy nandre mihitsy. Ino moa ny atao apostazia? Ny apostazia dia miataka ny dikany. Fa amin'ny teny grika apostasis. Miataka ny dikany na hoe manalavitra. Fa ny andikan'ny baiboly malagasy azy dia hoe fiemorana, hoe miemotra. Ka ny fiemorana amin'ny finoana no resahana mikasika ny antsoina hoe apostazia. Entina milaza ny fiemorana amin'ny finoana. Zany teny zany. Ary tsy dia zava-baovao loatra eo amin'ny voambolana kristianina na ny voambolana baiboly. Milaza ao amin'ny soratra masina moa amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra andininy voalohany hoe fa ny fanahy dia milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hemotra amin'ny finoana ny sasany, manaky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia. Dia hitantsika sy rentsika isan'andro. Karazam-piemorana rehetra mitrango eo amin'ny fiainan'ny olona. Raha eo amin'ntsika mpino kristianina, tsy zavatra maivana loatra akory ny resaka fiemorana fa zava-doza ny fiemorana. Satria mitondra makany amin'ny antsoina hoe fahaverezana. Azontsika vakina ny Hebreo toko fahaenina andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Ny amin'izany zava-dozany ny fiemorana zany. Raha lazaiko eo amin'ny teny hafa ny hoe fahaverezana dia hoe mitovy amin'ilay zavatra lazaina amin'izao fotoana izao amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana. Rehefa very ny olona dia tsy recyclable, tsy azo avozina intsony, fa biodégradable, rava tanteraka, levona tanteraka, miverina tsy misy, tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra, ary zany ny vokatry ny fiemorana. Ka mila tandrintsika ao anatin'izany. Endriky ny fiemorana moa dia ilay lazain'ny soratra masina hoe ity fireneny ity dia manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra. Mateo toko 10:19. Merina izay voalaza any amin'ny testamenta taloha zany. Any amin'ireo firenena tandrefana sasany dia misy ny antsoina hoe acte de l'apostasie. Lalàna io izay mamela ny olona hamafa ny anarany tsy ho anisan'ny vita batisa any amin'ny fiangonana. Tamin'ny vala amin'ny 1790 no nitrango zany lalàna zany tany Frantsa, dia misy koa ny any Espagne, dia misy koa any amin'ny firenen-kafa izay misy an'izany. Eto amintsika anisan'ny aretina mahazo ny finoanany hoe be dia be ny olona mirohotra mandeha manao sefala, mirohotra amanjato ny isaky ny raisina ny mpandray fanasan'ny tompo, ny manao dekona na manao asa fanompona samihafa eo amin'ny fiangonana, saingy izao vetivety foana dia anara tsy very sisany ireny, anarana tsy very sisany. Dia misy azany sasany iny nandraisana azy iny ihany ny eo farany, dia tsy eo intsony raha tsy tonga ny fahafatesana na hanao mariazy na hanao zavatra hafa. Anara tsy very sisany ny hoe mpiandry, anara tsy very sisany ny hoe dekona. Dia tahaka izany hatrany ilay izy. Dia misy koa fiemorana amin'ny endriky ny fandavana ny fototry ny finoana ka manaiky fanahy mamitaka. Dia miditra amina fikambanana maizimaizina satria hoe mampanan-karena hoe miditra amin'ireny karazana fikambanana ireny. Manaiky foto-kevitra izay satria efa eken'ny be sy ny maro, na eken'ny firenen-dehibe hoe ny fanambadiany ny mitovy fananahana, ny fanalalahana ny resaka fananahana
sy ny fanambadiana izay manohitra ny mahakristianina mihitsy dia mody tafiana ihany ny hoe mahakristianina nefa sy ny saina sy ny fo saina sy ny fo dia efa tsy eo ntsony lasa ny vola lasa ny voninahitra lasa ny fitediavana zavatra maro samy hafa afaka malala ty fampianarana ity dia azo lazaina hoe mitovy amin'ny virus ny fiemorana paritaka aingana io raha tsy mitandra antsika dia paritaka aingana be zany resaka fiemorana zany taka ny fifanalana azakazaky ny ampondra moa no ilazako azy hoe io fiemorana io atao ny fifanalana azakazaka dia misy ny tonga any aloha dia misy ny mbola tiarina dia rehefa mika any atiarina dia miverina hatramin'ny any aloha ary indray mampalahelo fa endriky ny fiainam-piangonana endriky ny fiainam-pinoana hitandavanandro zany zavatra zany izanizy zany dia mety ho tratry ny virus ny apostazia na ny fiemorana avokoa ka mila mijoro tsara tsika mila mijoro tsara tsika ary ahoana ny joroana ny tenin'Andriamanitra manao hoe isika tsy manaman'izay miemotra fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy dia tandremo ny fiemorana ry havana malala indrindra fa ao anatin'izao fihibohana anatin'izao zavatsarotra lalovan'ny firenena lalovan'ny fiainantsika izao tandremo sao miemotra fa tsy mahasoa ary manimba antsika sy ny ankonantsika zany fiemorana zany mivavaka ho antsika mba tsisy ny fiemorana ary mahireza mivavaka amen